faly manolotra ny fiarabana toko klasy toko vavy araka ny mahazatra dia ny sary azo amin'ny zana-bolana no hojerentsika voalohany. Ahitana andian-drahona trany amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny izay mahatonga ny orana malefaka amin'izany faritra izany. Ny nandrafitra ny toetrandro dia ny alika malefaka. Toy izao manaraka izao kosa ny toetrandro no vinavinaina ho amin'ny rapitso faharoapolo ny volana aogositra 2024 sy 2025 anorana malefaka manomboka amin'ny faritra Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovava Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Somary aka endrika tandrifin-drahona izany indrindra ny amin'ny Voamaraina, Anosy sy Sambrano ary ny morontsiraka ny faritry Menabe. Olalovan-drahona ary mety arahana erika indraindray indrindra ny amin'ny Maraina, ny ilany atsinanan'ny Avoatany ary fandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra Sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mbola hitohy hatrany ny orana malefaka ny aty amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Madagasikara aty. Aka endrika tandrifin-drahona hatrany izany any amin'ny faritra Anosy sy Sambrano indrindra ny amin'ny Takariva. Olalovan-drahona ny amin'ny ilany atsimon'ny Madagasikara iray manontolo ary fandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra Sisa. Mikasika ny maripana voatombatombana indray dia somary hiakatra kely izany amin'ity fiafaran'ny herinandro ity, izany hoe somary afapana kely isika eto Madagasikara. Raha amin'ny rapitso maraina izao dia 1.10 hatramin'ny 4.10 degré celsius izany aty amin'ny faritry ny Avoatany. Ny amin'ny faritry morontsiraka kosa 4.10 hatramin'ny 2.20 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray ny midanika indrindra dia 3.30 degré. Hitantsika ny amin'ny faritanin'ny Mahajanga teo aloha, 3.20 degré kosa ny aty amin'ny faritry ny Atotany. Dia tsy ho adinonay hatrany ianao raha hivoaka ivelan'ny nosy ho an'ireo tanàn-dehibe vitsivitsy dia tsara ho fantatra ihany reto manaraka reto. Hifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny rapitso any amin'ny faritry Milao any. Olalovan-drahona ny Bangkok, Ibalika be masoandro ny Johannesburg sy Nairobi, anorana ny tandrifin-drahona ny faritry Paris. Ho an'ireo nosy rahavavy manodidina ny Madagasikara indray, hifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny rapitso any Port-Louis sy Seychelles ary Saint-Denis, anorana malefaka ny faritry Comores. Dia izay indray topo klasy topo vavy no azonao rosoantsika ho amin'ity alina ity mirary anao faran'ny herinandro finaritra izay ary manome fotoana anao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.